Aiza ho aiza. Commune ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy. Aiza ho aiza ny fandrosoany 5 taona taty aorian'ny Jorony. Ny commune Ambatolampy Tsimahafotsy dia ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo. 17 kilometatra miala Antananarivo renivohitra no misy azy, ary 10 kilometatra avy eo amin'ny renivohitry ny distrika Ambohidratrimo. Niforona tamin'ny taona 1970 sy 1990 ny commune. Nandritra ny fitantanana 4 ny fanesy, dia be ny tanàna avy amin'ny antoko Tima avokoa no lanim-bahoaka tao. Misy fokontany valo mandrafitra azy amin'izao. 7,1 alina ny ponina ankehitriny. 2,30 kilometatra tsy mivady mandry ny habeny. Sy ampiarina 3 no ifotoran'ny fiveloman'ny ponina. Dia ny fambolena sy ny fiompiana, ny varotra ary ny jono. Mahaleo tena ara-tsakafo ny commune ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy. Mamatsy hazan-drano sy legioma ary vary ho an'ny commune manodidina azy izy. Tsy dia ratsy loatra ny lalana, na dia mbola lalan-tany aza ny ankamaroany. Tombony ho an'ny ponina ny fananan'ny commune ilay rano lehibe ao an-tanàna, izay sady manampy amin'ny fambolena sy ny fiompiana no mamorona asa amin'ny alalan'ny fiompiana trondro anaty efitra mitsingevana. Tany mamokatra ny ao Ambatolampy. Betsaka tanora ao, samy manao izay ho afany amin'ny fampandrosoana ny commune ny sokajy taona rehetra. 900 mponina eto amin'ny commune Ambatoalampy moa dia mpamboly sy mpiompy ary mpanarato. Izay sam'izay ihany no fa mamatsy tena ato, izay ato any no miasa tany satria mifananana tanora maro zany. Izay tsy miasa amin'ny zona na manarato dia mamboly. Rehefa ny fambolena hoe voananana lanera, avy aty aminay ny source-ny angany ireny. Izay mivadika sidifasy izy amin'izao fotoana. Miopana amin'ny fambolena ny mponina ety aminay, indroa mapakabary ao anatin'ny taona iray. Vary aloha dia vaky ambiaty. Dia miakatra amin'ny vary aloha ety manetsa volana Oa dia miakatra faran'ny taona. Dia manetsa indray izany ny faran'ny taona eo amin'ny Desambra miakatra volana Mai, Juin. Ny olana sedraina zao amin'izao ny resaka rano satria tsy ampy ny rano. Satria io rano io zany mamela ny commune ety aminay, vahoaka ety aminay satria avy amin'io rano ny afahana manetsa ry amin'ilay vary aloha dia zao tsy maharaka ilay rano ny orana tsy ampy. Mahazo vahana ary efa manomboka miroborobo ao amin'ny commune Ambatolampy Tsimahafotsy io fomba fiompiana trondro moderna io. Ny iray n'ity tovolahy antsoina hoe Sandratra ity izao no namorona voalohany ireo fitaovana fampiasa amin'ny fiompiana trondro io. Inona no mampiavaka azy amin'ny dobo mahazatra? Tiany atao hoe élevage en cage ngamba ny raha ho an'ny olona mbola tsy nalala. Izany hoe efa ela ihany izy ity no namorona an'le rangaza anazy. Tany am-piafy namoronany anazy voalohany tamin'izany tamin'ny 2003. Nenivoatra ihany le réseau taty aoriana dia lasa nitatra le izy tonga taty Antananarivo. Ny cage zany ny kohana cage sy ny vidina zana-trondro ny somary lafolafo raha hiditra amin'ity taranjy ity. Mampiavaka an'le trondro en cage sy ny trondro sauvage zao reto zany zao tsy afaka mihinana sakafo hafa ankoatran'izay sakafo mena anazy ihany. Ny trondro sauvage manko zao ohatra afaka mihinana karazana biby be da be any anaty rano any tsy fantatra, fa reto zao le provence izay omena anazy ihany zany manatody le trondro. Fa rehefa tsy lany zareo samby zareo anatin'ny efitra io zany le izy ohatra dia very any avelan'le filet. Dia mety hoe fohy indray iny any avelan'le filet any lasa fanasoavana an'ity rano ity. Tsy izay zany tsy dia mirarahan'le atody raha élevage en cage ny resahana, fa le atody isaky ny 2 mois zay ohatra manao manipulation. Voakorotana zany le trondro vavy dia miala ho azy ao anaty trotroka na ao anaty vavany iny atody iny. Dia very fotsiny anaty rano dia miverina amin'ny sakafo be izy. Fa mitovy ihany na trondro lahy na trondro vavy raha ompiana en cage mitovy ihany, lehibe samy lehibe daholo fa tsisy an'izany hoe ny trondro vavy tsy mitombo sy en cage mitombo foana io. Asa manokana ny fikarakarana ny sakafo ho an'ny karazana trondro ompiana anaty efitra mitsingevana izany. Karazana trondro atao hoe barahoany ho tena tsara amin'io karazana fiompiana io. Indroa isan-taona no mahavokatra
ahazona hatrany amin'ny 700 kilao ny efitra iray. Eo anelanelany 520 grama ka hatramin'ny antsasa kilao ny haben'ny trondro iray. Misy aza ny mihoatra. Mandany hatrany amin'ny 2.20 taona ny sakafo lany amin'ny trondro efitra valo mandritra ny ompiana azy. Samy mifaninana ny hamoaka vokatra bio avokoa ireo mpiompy amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo an'ireo trondro ompiana. Sakafo ampiasainay aloha zany voalohany indrindra izay ihany manamboatra an'ilay provandy. Efa ela izay no mikajy an'ilay fiainana mbola ho avy zany dia alohanay mikatsaka an'ilay vokatra bio. Dia izay ihany no manao provandy, izay no vidin'ny akora dia izay manambatra anazy. Raha ohatra ka mampanamboatra ohatran'ilay ataonay zao mbola azo lasaina moramora kokoa. Mbola zakany fahefana zany tiako tenenina fa ny provandy importé somary lafolafo raha ampitana amin'ny anay. Mbola malalaka ny tsenan'ny trondro ompiana amin'ny kazy tahaka itony hoy ireo mpiompy. Eto amin'ity rano ity, mandidina ny 20 ny isan'ireo tranokely mitsingevana fiompiana trondro ireo. Efa samy manana ny mpanjifany ary tsy maharaka aza ny vokatra rehefa tonga ny fotoana mahabe mpitady azy. Mandidina ny 2 alina ariary eo moa no ivarotana ny 1 kilao. Misy sokajy anankitelo le panarato ato, misy panarato 1050 hektara le rano ato aminay. Dia efa 100 lahy panarato ao. Dia misy dobo kazy 20 nisany. Dia misy dobo naturel 50. Trondro zany dia mamatsy ny Antananarivo ny resaka trondro ety aminay le amin'ny resaka kazy zany na dobo satria le trondro velona zany avy aty amin'ny commune Ambatolampy Tsimahafotsy ny reny trondro velona amidy any Antananarivo reny. Ny trondro le alain'ny mpanarato zany mamatsy ny commune manodidina ao Ivato, Sabotsinamena, Soavimasandro, Andravoangy. Teo amin'ny heritaona eo izay no nanomboka nangingina ny tsy fandriam-pahalema natao amin'ny commune Ambatolampy Tsimahafotsy. Ny 800 olon-dratsy tonga hanafika ao Ambatolampy dia saika hatrahatehaka avokoa. Tsy mbola manana poste avancé ho azy mahaleo tena ny commune fa miankina betsaka amin'ny brigade ny gendarmerie ao Ambohidratrimo. Efa nisy ihany ny foto-drafitrasa natsangan'ny commune. Saika hametrahana poste avancé, saingy noho ny disadisa misy eo amin'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny fiarovam-pirenena momba ilay toerana nananganana ny foto-drafitrasa dia niato ifikasan'ny commune io aloha hatreto. Resaka fandriam-pahalemana zany eto anivon'ny commune zao mbola olana kely satria efa nisy poste fixe zany natsangan'ny commune dia nefa lasa misy olana kely satria le tany any agriculture dia efa nisy trano natsangan'ny fokon'olona zany tao dia kaisandraisana poste fixe dia nefa misy olana kely le izy amin'izao. Dia ministera anankiroa zany zao tokony fandamina dia mino fa ho voavaly olana. Andalam-pahavitany ny tranon'ny CSB2 ao Ambatolampy Tsimahafotsy amin'izao. Trano tany no teo taloha saingy no avoazina izany. Tetikasa an'ny commune mahaleo teny io no vatsiny ny fikambanana iraisam-pirenena vola. Io no foto-drafitrasa ara-pahasalamana isan'ny raitra indrindra ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo. Manana tombony amin'ny hatsaran'ny trano fa indrindra ihany koa eo amin'ny fitaovana. CSP2 navaozina tanteraka izay fiara-miasa teo amin'ny commune sy ny ONG zazakely. Ary ny ONG zazakely no namatsy arabola dia ny fitaovana maro ihany koa ho asiana dentisteria ao amin'ny CSP2 io dia ho asiana ihany koa kinésithérapie. Izay zany vaovao ankoatra ny mahazatra ny fampiterahana sy ny fitsaboana amin'ny ankapobeny. Misy ny hoe hatreto ny azon'ny dokoteran'ny CSP2 tazomina fa ankoatran'izay dia tsy maintsy misy ihany ny évacuation sanitaire makany Antananarivo. Efa betsaka ireo foto-drafitrasa ary hita efa miamivoatra ihany koa ny commune Ambatolampy Tsimahafotsy. Ny indrokely tsy misy famatsiana rano fisotro madio na iray aza ao amin'ny commune Ambatolampy Tsimahafotsy. Lava-drano avokoa no ampiasain'ny isa-tokantrano ahazoana rano hosotroina. Efa nisy ihany ny tetikasa ampidirana rano fisotro madio avy amin'ny orinasa Jirama ho an'ny commune tamin'ny taona 2024. Efa tonga tao an-tanàna mihitsy ireo fitaovana tamin'izany, saingy tsy nety tanteraka mandraka ankehitriny ilay tetikasa. 15 taona izay no na commune mahaleo tena Ambatolampy Tsimahafotsy.
Mbola ny Antsasa-Manilan'ny Fokontany no manana ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP. Limpandrosoana ny mponina Ambatolampy Tsimahafotsy saingy somary adin'ny mpitondra ity commune vao misontra ity amin'izao.